Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity, fizarana izay soa ho fanatsarana ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona. Ny hetsika asa ao Madagasikara no namolavola ny fandarana ary Dr Jean-Luc Raveloarimisy no manolotra izany. Fandarana fahatelo amby telopolo indray izany no ataontsika androany, izay hamalina fanontaniana vitsivitsy ary ilazana ihany koa araka ny lazaiko tamin'ny farany moa misy resaka famatsiam-bola tetikasa ary resaka vatsim-pianarana. Ny tamin'ny farany teo moa izany dia resaka vatsim-pianarana ho an'ny izay mianatra any Madagasikara na ilay antsoina hoe vatsim-pianarana finday azonao entina afindrafindra amin'ny toerana izay misy ianao. Saika hoe mbola tohizana moa izany izy iny, saingy tsy tratrako ilay fotoana fanomanana azy satria tsy maintsy mbola misy tadiavina izany sy misy fanampina fanazavana andrasako, dia tsy afaka manohy azy tsika androany fa jerena indray izany amin'ny herinandro ilay vatsim-pianarana izay azontsika angatahana na aiza na aiza isika ny mianatra na koa hoe na any Madagasikara aza izany. Fa ilay ataontsika androany izany dia ny resaka manokana vatsim-pianarana hafa, tetikasa hafa, famatsiam-bola ihany koa ary indrindra indrindra fianarana asa. Na io izany ilay antsoina hoe stage izany isika satria misy vatsim-pianarana ihany koa izany avy amin'ny natokana ho azy ireny. Eny ary fa dia roso avy hatrany amin'ny famalinana ny fanontaniana isika. Ny fanontaniana maro izany miverimberina, miverimberina dia ilay hoe ary dokotera angaha tsy mba mahita lalana raha ohatra ka te hiasa any ivelany ny tenanay. Ny asa any ivelany aloha tsy hafenina izany raha iarana Madagasikara hiasa tsy hafenina fa sarotra ilay izy satria ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny lalàna mifehy azy amin'ny fandraisan'ny mpiasa vahiny izany, ka tsy misy sehatra anankiray hoe andeha izany ataontsika hoe filamatra izany ka raha ohatra ka voaray hiasa te hiasa aty Etats-Unis izany ianao dia hoe izao ny fanaony, dia raha te hiasa any Canada indray dia mitovy amin'izay ihany. Fa ny firenena tsirairay izany samy manana ny fomba lalàna mifehy ny fandraisana olona avy any ivelany sy ny fandavana ho am-piasa avy any ivelany. Tafiditra anatin'izay ihany koa mantsy ny resaka fari-pahaizana na ny diplaoma, ny fanandramana sy ny fahaiza-manao. Ka sarotra valiana izany izy io, fanazanana tsy izany amin'ny androany aloha dia misy rohy izay ho apetrako ao amin'ny tarem-boky amin'ilay Facebook-tsika zarahay mahasoa. Ka ho anareo rehetra izany izay nametraka an'io fanontaniana io dia mba jerenareo ao amin'ilay Facebook group zarahay mahasoa fa misy rohy, ny anaran'ilay rohy dia hoe Cursus Mondus, Cursus Mondus, CURSUS, CURSUS, MUNDUS, CURSUS, MUNDUS, Cursus Mondus. Io Cursus Mondus io izany dia tranokala anankiray izay manome ny lisitry ny asa rehetra izay mety misy, asa rehetra izay mety misy aty ivelany ka indrindra indrindra fa any Eropa, ary asa natokana ho an'ireo izay miteny frantsay izany. Ho antsika moa izany any Madagasikara ny teny frantsay moa izany dia anisan'ny hoe teny izay fampiasa dia fiteny ofisialy izany, ka ao amin'ilay Cursus Mondus io izany misy fanazavana an'ireo dingana maro mila arahana ary misy tolotr'asa be dia be avy amin'ny firenena maro samihafa izay azonao jerena. Valiny mahamaika fotsiny moa izany izay omeko izay fa indray andro any tsika tsy maintsy mbola hanokana fotoana amin'io ho jerena hoe roviana no anokanana ny fotoana fa ho anareo nametraka ny fanontaniana satria efa betsaka miverimberina ilay izy dia nanapa-kevitra hamaly azy. Jereo an'ilay tranokala mitondra ny anarana hoe Cursus Mondus dia ao ianareo mahita ny lisitry ny asa misy, ao koa ianareo mahita raha misy mety aminareo dia izy ihany to dia manome ny adresy ahafahanareo manao ny fangatahana. Ny filamatra ankapobeny tiako apetraka fotsiny izany amin'ilay miasa any ivelany dia
aza adino zany reto zavatra vitsivitsy reto. Voalohany indrindra aloha raha misy fikambanana na orinasa na olona milaza aminareo fa afaka mahita asa any ivelany izy ary azo antoka ny fahazoanao azy kanefa ianao mila manome vola azy, dia amiko zany zay dia ilana fitandremana mihitsy fa mety resaka fisandohana zay zavatra zay. Be dia be ny toerana indrindra moa zany amin'ny aterineto moa zany raha miteny toerana ahako, be dia be ny sehatra azahoanao vaovao ahafantaranao kirakira-pahalalana, be dia be ny sehatra ahitana izay kirakira-pahalalana zay. Ny atao hoe kirakira-pahalalana zany dia izay zavatra rehetra tsara ho fantatra momba ny fanaovana asa aty ivelany izay azonao maimaimpoana amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny tranokala ilay toerana izay manome asa. Ka raha misy olona zany milaza hoe ameo vola fa afaka ataoko izay tafavoakanao ahazo asa ary na atsy dia ny fampitandremana no ataoko hoe mandiniha tsara aloha fa sao dia sandoka izany fa be dia be ny orinasa mitady mpiasa aty ivelany izy zany mitady mpiasa fa tsy misy vola alohanao zany fa dia mangataka ohatran'ny mpifaninana rehetra ianao, dia raha ohatra moa mendrika ny mombamombanao dia lasa ianao, sanatria moa tsy mendrika dia mangataka indray amin'ny taona manaraka na amin'ny fotoana izay sy ny fisokafana manaraka. Tiako ambara zany voalohany indrindra dia raha misy mitaky vola dia mandiniha tsara fa manome vola. Raha zaho aloha zaho tsy manome vola fa aleoko tonga dia mikaroka mivantana ary ilay izy rahateo moa zany endrika kolikoly amin'izay fotoana izay. Ka io zany efa misy roy azonareo idirana cursus mondeuse ahafahanareo zany mahita izay tolotr'asa. Faharoa ihany koa mba n'ity asa any ivelany ity dia dinio tsara ny fifanarahana. Marina fa manahirana be ny fiainana any amintsika dia maniry andeha hiasa aty ivelany fa mila jerena tsara koa ny fifanarahana izay omen'ilay orinasa ny amin'izay mety ho tombotsoa rehetra izay azonao dia dinio tsara izay fifanarahana izay. Raha ilaina aza dia aleo maka hevitra amin'olona mahay lalàna mba ahafahanao mahita hoe voary tokoa zany ny zonao na eo amin'ny fifindra-monina na eo amin'ny fandraisana ny karama na ny lafin'ny fiantohananao zany mandritra ny fotoana andehanana andeha hiasa any sy mandritra ny fotoana hiasana any, ary indrindra koa ankoatran'ny fiantohana dia ny fitsinjovana ny ho avy ny lavitra dia tahaka an'izay zany ny resaka fisotrondronoana. Tafiditra anatin'io rehetra ihany koa amin'ny fotoana izay iasanao any ivelany dia misy ihany koa zany zavatra tsara fantatra anontaniana ao anatin'ilay fanarahana hoe ahoana moa zany ny fomba fandraisanao ny karama, zareo ve miantoka ny toerana hipetrahana sa tafiditra anatin'ny vatan-karama ny fanontaniana momba n'izany rehetra izany. Anjaranao zany mandinika tsara izay tolotra misy. Fiandohany moa ny androany fa mbola hidirantsika manaraka ifalaram-parana io resaka asa aty ivelany io satria hoe samy manana ny lalànany ny firenena ka tsara zany fantatra ilay izy sy ny hoe aiza ny toerana hiasana. Izay zany amin'ny faran'ny fanontaniana voalohany izay betsaka mpametraka momba ny resaka asa any ivelany. Fanontaniana faharoa betsaka mpametraka ihany koa dia hoe mba te hahafantatra bebe kokoa momba ny vatsim-pianarana ramose. Inona re izao no resahako aminao zao Andriamatoa HN, be dia be ilay resaka vatsim-pianarana fa ny torohevitra omeko dia zao: vakio ireo le paositra, ireo filazana fa fizarana apetrako ao amin'ilay groupe Facebook Zarahay Mahasoa, dia ao anao zany mahita ny tsipiriany amin'ny andinindininy izay vatsim-pianarana misy. Fanampin'izay arak'izay tratrako dia akariko ampidiriko amin'io Facebook io ihany koa groupe Zarahay Mahasoa io ny horonan-peo miampy ny rakin-tsoratra ny fanazavana. Ohatran'ny antsika androany zao ny rakin-tsoratra tsy vita avy hatrany ilay izy fa ny feo aloha zany no ataontsika satria efa taraiky dia taraiky ny fotoana zao, tsy afaka tsy manam-potoana hanao ny rakin-tsoratra. Fa mba heno fandaharana nareo zao dia harivariva any androany, izany hoe zoma hariva any amintsika
Aty moa izany izao laka misy alina manao an'ity fakampy eo ity. Dia harivariva any no hitanareo izany ny tahirin-kevitra ny rakin-tsoratra momba ny fandaharana androany. Ka ho anareo rehetra izay manontany hoe mba omeo fanazavana misimisy kokoa momba ny vatsim-pianarana dia izao: oay, fandaharana fahatelo amby telopolo ny androany, tsy ho voavita anatin'ny fotoana foizany fandaharana fa ny zavatra niresahana tamin'ny fandaharana telo amby telopolo izany fa midira ao amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa, dia ao izany nareo no mijery dia mahita ilay vatsim-pianarana. Manarak'izay dia misy ihany koa ireo le mbola mangataka fanazavana ny amin'ny ilay tetikasa ho an'ny vehivavy. Misy anankiroa ilay izy, ny anankiray efa tapitra tamin'ny Alatsinainy, dia mbola misy indray amin'ny faran'ity volana ity izany, faran'ny volana Oktobra, mbola misy anankiray ihany koa famatsiana tetikasa izay ataon'ny vehivavy. Dia azonareo jerena ny resahantsika ilay izy tamin'ny fandaharana fahasivy amby roapolo, dia azonareo atao ny mijery ny fandaharana fahasivy amby roapolo ao amin'ilay groupe Zarahay Mahasoa. Ahitanareo izany ny andinindininy izay famatsim-bola izay mifarana amin'ny faran'ity, izay tapitra mikatona amin'ny faran'ity volana ity. Eto koa moa izany dia ararotiko be dia be ny manoratra aty amiko maneho fankasitrahana ny fandaharantsika, tsy manome tso-drano dia mankasitraka be dia be anareo fa dia ny rariana dia mba samy ahita izay mba tadiaviny avokoa izany ny rehetra. Eto moa dia ararotiko ihany koa izany fa dia araka ny nampitaina tamiko dia misy tsy mankasitraka ity fandaharana ataontsika ity. Misy izany tsy mankasitraka azy. Izaho moa tsy nanana fotoana niresahana tamin'ny rahalahy Fidèle momba an'izay, fa dia tsara ihany ny ahalalànareo antsika rehetra izany ny mpihaino fa dia misy tsy mankasitraka ny fandaharana. Sarotra moa ny hanonona hoe iza no mankasitraka, iza no tsy mankasitraka azy, fa raha ny zavatra nampitaina tamiko dia misy tompon'andraikitra tsy mankasitraka. Dia gaga be aho hoe inona moa izany no tena olana. Tsy misy fandikan-dalàna atao, tsy misy fitsikirana na iza atao eto, fa dia fizarana izay mahasoa ny fiarahamonina. Angamba kosa mety misy mahatsapa ny hoe manelingelina ny fihinanana angamba, na ny izay zavatra ataony any ambadika any ilay fandaharana, satria mahafantatra zavatra maro isika ary izay no mahatonga antsika manao azy ity, hampahafantarina ny zava-misy, hampahafantarina ny zavatra mahasoa, dia mba tsy ho tratry ny fanararaotana intsony isika satria efa mahalala eo am-pelatanantsika izany ny zavatra tokony fantarina. Ka misaotra anareo amin'ireny teny fampahirizana ireny dia ny rariana hoe dia mba ahita na ianareo vatsim-pianarana na hita ianareo amin'ny famatsiam-bola amin'izay zavatra ataonareo. Ho an'ireo izay tsy mankasitraka moa dia irariana izy mba hiova hevitra, fa isika tsy voasakana mihitsy amin'izay fanaovana soa sy ny fizarana izay mahasoa ho an'ny mpiara-belona. Fa rehefa samy mandroso avokoa isika rehetra, rehefa samy mahalala na mahay avokoa isika rehetra, dia zavatra hafa indray no resahana amin'izay, satria efa sehatra hafa amin'ilay fampandrosoana na fandrosoana izany no misy antsika na ny toerana misy antsika izany. Izay izany ny momba an'iny fanamarihana izay voaraiko iny izany. Manarak'izay koa dia misy mpianatra hanao doktora maromaro koa no hoe raha te hanao doktora nefa manana maîtrise dia firy taona no hanomanana azy raha mahazo bourse any États-Unis. Io izany hanaovantsika fandaharana manaraka io, andeha heverina amin'ny herinandro iresahantsika manokana momba ny fianarana aty États-Unis. Raha hanao doktora ianao dia efa taona farafahakeliny ny fianarana, tena fianarana fotsiny, dia avy eo amin'izay no manao ny fikarohana. Ka raha amin'ny ankapobeny izany tsy ho vitanao ao anatin'ny 5 taona ny doktora raha ohatra ka mankaty États-Unis izany, tonga aty États-Unis izany ianao. Misy olona ihany koa manontany hoe bac professionnel électrotechnique hozy ny azy dia ny moyenne-ny 5,telopolo amby roapolo. Dia afaka mangataka vatsim-pianarana ve izy, indrindra ireny vatsim-pianarana azo angatahana amin'ny toerana rehetra. Io izany ilay lazaiko hoe finday azo angatahana ao an'i Madagasikara.
ny valim-panontaniana rahalahy JFR azafady JFR dia hoe izay notinao 2023 izay dia tena efa noty tsara, dia tsara zany ny hanaovanao momba ny fangatahanao zany an'ireny vatsim-pianarana ireny. Zay angamba ny famaliana fanontaniana androany, mbola maro izy ireto eo amin'ny 100 isan'andro ny mailaka voaraiko na hafatra voaraiko avy amintsika mpiaino, 100 isan'andro. Dia hitanareo amin'izany fa tsy vita vetivety ny famaliana an'ireto fa dia mba miangavy ry tompoko mba hanana faharetanareo, fa ho voavaly ireo ka mba hanana faharetanareo. Ary hitanareo amin'ny filazana petrantsika eo amin'ny Facebook zany ny tsipiriany momba na ny andinindininy ny resaka rehetra izay atao eto, fa izay zany izy aloha no atao androany amin'ny resaka fanontaniana, fa dia hiroso indray isika zany amin'ny fitandrisana ny zava-misy na izay vatsim-pianarana na tetikasa misy. Ny efa ndraisantsika teo zany le hoe asa, raha te asa aty ivelany dia anankiray amin'ireo sehatra ahitana an'izany, arak'izay lazaiko zany anankiray ahitana an'izay zany ilay hoe cursus mondus dia ahitana an'izay. Ny manaraka zany dia ho resantsika eto indray zany dia resaka fanofanana ho antsika zany izay te hanao fianarana asa, hianatra asa, fianarana asa, dia ho antsika izay ao amin'ny sehatry ny resaka fampandrosoana zany na ny resaka famonjena amin'ny fotoana isian'ny loza sy zavatsarotra, ohatra izao isian'ny loza toy ny rivo mahery na ny tondra-drano, fa fianarana asa zany le izy. Dia ny fikambanana katolika izay miandraikitra momba ny vonjitaitra, vonjiaina sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena dia misy manolotra tetikasa manokana zany ho an'ireo izay hiditra amin'izany sehatra izany. Dia ilay izy manao fianarana asa mandritra ny herintaona, dia ry zareo avokoa no miantoka ny rehetrarehetra, ka raha ohatra ka mety ny tantana, izay moa zany filaza azy, dia mety ho azo afaka ny asa tanteraka ao amin'ny CRS zany ianao. 12 volana herintaona zany no faharetan'io fianarana asa sy fianarana io, dia be dia be ny zavatra ampianarina, resahanao ny fitantanana tetikasa, resahana ihany koa ny famoronana tetikasa, fandrafetana rafi-pandrosoana, ireo lamina sy kirakira rehetra mifandray amin'ny resaka fampandrosoana iraisam-pirenena, ary koa fianarana ny atao hoe fiaraha-miasa, fifanohanana, fampitomboana sy fanorenana ny fahaiza-manao. Ireo zany ireo anisan'ireo lohahevitra tafiditra amin'ity fiaraha-miasa, fianarana asa na stage fianarana asa izay ataon'ny CRS moa zany dia ilay vondrona sehatra fikambanana ao amin'ny fiangonana katolika CRS, ary ity zany dia vatsim-pianarana anaovana fianarana asa zany izy io amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Ny anaran'ilay izy dia hoe The Catholic Relief Services International Development Fellows Program, IDFP. Dia ny daty farany fametrahana ny fangatahana dia ny voalohan'ny volana novambra 2024. Voalohan'ny volana novambra 2024, efa akaiky zany io ka raha liana amin'io ianao dia mba jereo amin'ny Sarahaimasoa, tsy voapetrako zao ty fa hariva any io vao tratrako, ary rarina mihitsy angatahana mitombo mba ho tratra fa manenjika asa be aho zao, fa dia ho alefa ao le izy dia ho jerenareo raha ohatra nareo liana amin'io. Mbola resaka fianarana asa ihany ho antsika izay mamarana ny lisansa na voaka lisansa, mbola tsy manana lisansa zany fa haka lisansa. Dia ity fianarana asa ity indray zany dia atao any Aotriche, any Aotriche no ianarana an'ilay asa, na koa aty États-Unis any amin'ny Washington DC. Ny zavatra ianarana amin'io zany, ny olona afaka mangataka amin'io indray zany dia mpianatra
mpianatra izay maka lisansy izy ka liana amin'ny resaka fampandrosoana, dia liana koa amin'ny resaka fitadiavana famatsiam-bola amina fanaovana tetikasa. Dia ndraso kely aiza moa ilay fanazavana teo, liana amin'ny fitadiavana famatsiam-bola amin'ny tetikasa, dia liana amin'ny resaka fampandrosoana, dia liana amin'ny resaka fampihenana ny fahantrana ireo zany. Dia misy koa ny resaka journalisme, resaka fanaovan-gazety tafiditra ao anatin'io ihany koa. Ao koa ny fikarakarana sy fandrafetana tetikasa amin'ny endrika maro samihafa. Ka raha liana amin'izany ianao hanao stage momba an'izany dia faraika amin'ny telopolo ny volana oktobra amin'ity faraika amin'ny telopolo n'ity volana ity no daty farany fametrahana ny fangatahana. Dia ny anaran'ilay vatsim-pianarana dia hoe ilay vatsim-pianarana ao amin'ilay fianarana asa zany ilay stage dia hoe internship programs at Salzburg Global Seminar. Internship programs at Salzburg Global Seminar. Izay no anaran'ilay izy. Dia any Autriche sy aty États-Unis any Washington DC ianao no manao stage manao an'ilay fianarana asa. Dia zareo avokoa no miantoka ny rehetra momba ny dia izay ataonao zany raha ohatra ka voafidy sy lany soamantsara zany ny fangatahanao. Averiko kely zany misy zany le cursus mondus izay ho an'izay te hiasa aty ivelany dia jerenareo ao ny tsipiriany momba an'izay ao amin'io tranokala io. Misy koa zany le fanofanana fianarana asa avy amin'ny fikambanana Catholic Relief Services International Development Fellow Program. Dia azo adino fa amin'ny farany amin'ny voalohan'ny volana novambra ny azy ny farany ny fametrahana fangatahana. Dia manao mianatra asa mandritra ny herintaona ianareo, hentoany avokoa ny rehetra. Eo amin'ny 20 zany ny olona raisin'ny zareo. Ny anankiray indray dia lazaiko farany iny zany resantsika farany teo dia ilay hanao fianarana asa any Salzburg ny Autriche na koa dia Washington DC. Dia resaka fampandrosoana, fitadiavana famatsiam-bola, fitantanana orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana, resaka fanaovan-gazety ary ny olona mahazo mangataka amin'io dia ny olona izay mbola maka lisansa ka tianao izy fianarana asa. Izay zany ny fahatelo. Ny fahaefatra indray dia andao resaka fifaninanana indray isika. Fifaninanana momba ny ady atao amin'ny fahantrana dia amin'ny endrika maro samihafa. Izay fomba azonao ampiasaina amin'ny ady atao amin'ny fahantrana dia manome vola hatrany amin'ny $2 zany zareo. Ity indray moa zany dia hoe D-prize izay ny anaran'ilay izy D-prize scholarship. Dia ity D-prize ity zany challenges D-prize challenges dia ezaka rehetra atao amin'ny fiadiana amin'ny fahantrana izay no omeny fanampiana. Ny ezaka rehetra izay atao amin'ny fiadiana amin'ny fahantrana izay zany no omeny fanampiana. Dia ianao zany manolotra azy. Misy lohahevitra reto hoe fanabeazana ny vehivavy, fambolena, angovo, fahasalamam-bahoaka na fahasalamana mafahobe, fanabeazana, fitantanana sy foto-drafitr'asa ary koa ny lafiny fomba mahazatra na fomban-drazana. Dia ny zavatra ataonao zany misy fanontaniana izay valiana dia misy lahatsoratra asainy ataonao manazava ilay fomba entinao hiadiana amin'ny fahantrana. Ity zany dia natao ho an'olona iray dia afaka mangataka na fikambanana afaka mangataka daholo. Ny olona anankiray zany dia afaka mangataka na fikambanana koa afaka mangataka. Dia ny daty farany zany hametrahanao ny fangatahana dia 20 volana oktobra. Ndasy hoe ahitsiko tsy hoe daty farany, manana daty telo zany izy. Manana daty telo izy. Ny daty voalohany dia 20 volana oktobra. Dia eo amin'ilay 20 volana oktobra io zany ilay antsoindry zareo hoe fandraisana ny fangatahana voalohany.
Ireo zany le olona manao voalohany tonga mialoha avy hatrany mantsy tonga dia efa jeren'ny zareo zany ny fangatahan'ireny olona ireny. Faha 20 ny volana Oktobra io avy hatrany tonga dia jeren'ny zareo ilay fangatahan'ilay olona zany. Dia rehefa avy eo indray misy indray zany ilay hoe daty farany an'ilay hoe fametrahana fangatahana mahazatra faha 10 ny volana Novambra indray ny farany io. Dia misy indray zany ilay fanitarana natao ho an'olona 200 ihany no afaka mandefa ny tetikasany, dia voalohan'ny volana Desambra indray zany ny daty amin'io. 20 Oktobra, 10 Novambra, voalohan'ny volana Desambra. Ny zavatra angatahan'ny zareo dia izao: meo anay, hazavao aminay ny paikady ahafahana entina zany hiatrika hiatrehana ny fahantrana. Dia efa manome lohahevitra izy ny lohahevitra zany dia fanabeazana ho an'ny vehivavy, ny ankizivavy, fambolena, angovo, fahasalamana vahobe, fanabeazana, fitantanana sy fotodrafitrasa, ary ny farany dia resaka fomba amam-panao. Dia ireo zany ny lohahevitra ohatra omeny fotsiny zany dia anjarantsika no raha isika zany mahay mamoron-javatra, anjarantsika zany manao ny fangatahana dia mampiseho izao ny programa ataonay azo atao hiadivantsika amin'ny fahantrana. Dia mino atao zany ny atsipirian'ny zavatra tahak'iny. Dia ny anjaranao zany mandresy lahatra azy sy mamaly an'ilay fanontaniana dia mandefa ny fangatahanao. Dia raha ohatra moa zany hirariana mba hanisany hazo ianao dia lasa omeny anao zany ilay vola $2,000. Maro zany ny loka omeny fa io ilay $2,000 io zany omena anao, ataonao renivola hanatanterahanao an'ilay asanao, ilay tetikasa nolazainao, na koa hanitaranao ny tetikasa izay efa ataonao zany. Ny anaran'io moa dia ilay hoe D-Prize Challenge. D-Prize Challenge. Zay zany aloha ny androany fa mandeha be ilay fotoana dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Araka ny lazaiko dia hariva any no apetratsika eo amin'ilay Facebook group Zarahimaso zany ny adresin'ireo rehetrarehetra eo. Aza adino fa amin'ity volana Oktobra ity daholo ny daty farany fametrahana ny fangatahana, ka dia ezao hery ary fa dia iriko maniry sy manantenako ny mba hanaovanareo fangatahana. Dia io moa zany rehefa mahazo ianareo, satria efa nisy nahazo vatsim-pianarana dia nampandre dia tena faly mahalala an'izay. Dia rehefa mahazo ianareo dia mba manao fety indray zany izay efa mianaka aty hoe nahazo ny ray anina satria nanao an'ilay nangatahany zany ilay vatsim-pianarana na ilay tetikasa nomarihana nazavaina tamin'ny fandarana. Ka dia ny faniriana dia hoy izy dia mba ny azahoantsika fa dia Andriamanitra ny tahintsika rehetrarehetra ho tafavoaka ho tratra ny tanjona izay ataontsika ny isika rehetrarehetra. Dia mirary faran'ny herinandro antsika mianakavy dia manao ny fandarana indray isika amin'ny alatsinainy ho tohizana hatrany, fa mbola misy tolotra maro izay tapitra amin'ity volana Oktobra ity zany ho tohizantsika amin'ny herinandro, satria tapitra ny anjarako androany dia mba ahafahantsika rehetra mamaly sy mahazo an'ireny ho fampandrosoana ny fiainantsika. Dia mankasitraka indrindra ary mirary soa antsika rehetra, mankasitraka ny mpiaino ny hetsika asa ho an'i Madagasikara izay namolavola an'ity fandarana Zarahimaso ity, ary Dr Gelux Ravelormisy no nanolotra azy. Mankasitraka ihany koa ny teknisianina mampita ny feo any amintsika isaorana mandrakariva ny gazety radio televizion. Mirary soa tompoko, samy tahin'Andriamanitra isika rehetra.